Ndao ndray mba andeha ho any Firavahana tsika amin'ity sary androany ity. Niainga vao mangirany ratsy avy eo Miarinarivo zahay ka ialana tsiny fa tsy dia azo sary loatra ny tamin'ny dirana teo amin'ny tanan-dehibe voalohany. Tanan-dehibe ny fomba fiantsoana azy fa commune ambanivohitra ihany koa Ambatomajaka. Afaka 10 na 12 kilometatra eo angamba miainga avy eo Miarinarivo no andalovana Ambatomajaka. De rehefa avy eo mitety tanety lava misy avona tsy ndraindray ny lalana andehanana. Na de fa indroa na intelo am'izao angamba ny tenako nandeha tany Firavahana de sambako no nitsofoka teto a Miarinarivo. Fa hatram'izay ny lalana nandehanana de avy eria mahitsy lalam-pirenena faefatra no mitsofoka miankandrefana rehefa tonga eo ampanitokana eo amin'ny tsenanomby io, afaky ny tsenanombona ampanitokana. Ny lalana moa tsy de azo lazaina hoe de ratsy manahoana satria maina ny andro tamin'ny andalovana teto. Raha tazanareo ngamby aloky ny fiara io de sprinter no fiara nandehananay tany. Anao fampisehoana moa tena atondia tany. Ary midiky zany fa azo ioranana tsara io lalana io. Maina ny andro fa nalailainay sary an-tsainay ihany hoe raha izao no avy orana fa ampitady ihany kosa aloha. Andalovana zany hoe Bedasy zany tanàna io. Matetika henony tena ihany le anarana fa zay vao nandalovany. Ay ve aty ny Bedasy? Aza anontaniana hoe inona ny dikan'le Bedasy fa tena tsy haiko. Fa malalaka moa ny commentaire rehefa avy eo afaka milaza isika manambara ny dikany hoe Bedasy. Rehefa tena jerena ny lalana zay andalovana te ohatra ny misy endry tany na paysage tovitovy am'izao saika manerana ny Madagasikara. Ohatra mampite eritreritra aza ndraindray hoe to tsy aty amin'ny faritany Antananarivo zany, to ohatra ny tsy aty amin'ny faritra Bongolava zany, fa ohatra ny hoe any amin'ny faritra afovoany atsimon'ny Madagasikara any amin'ny faritra Orombe any, na ny bozaka maniry zany na ny vatovato isan-karazany haram-bato be mihitsy hita eto sy roa. Misy an'ity tsangam-bato ity zao eto izay marin'ireo olona nitarika anay fa manana ny tantarany manokana. Te mba hiangaviko ianareo zay mahay an'izay tantara zay mba ilaza azy eto fa ohatran'ny tsy tadidiko le izy hoe inona tsara mo. Mariko fa anakiroa monja ny distrika mameno ny faritra Bongolava, de ny distrikany Tsoromandidy ary ny distrikany Fianorivo be. Ka ato anatin'ny distrikany Fianorivo be no misy any Firavahana. Araka zao hitantsika zao de anisan'ny fitaovam-pitaterana be mpampiasa any tovy amin'ny aty avoantany rehetra aty indrindra fa aty amin'ny faritany Antananarivo ny sarety. Zao aninona ndray? Atsapana. Fa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny moto de be mpampiasa ihany koa ny bisikleta ary ny mpandeha tongotra tsy latsa-danja amin'izany. Sampanana Tanambao. Averiko hatrany fa maina ny andro tamin'io ka de tsy de nanano sarotra loatra ny fandehanan'ny fiaranay zay fiara sprinter mandeha amina lalana ohatr'izao. Fa manao ny ataony aloha ny vovoka na izany anaty zany aza.
Ezahiko aseho antsika ny ao atapo-tanànan'ny Firavahana amin'ny sary manaraka fa aleo angamba faranako eto ampidirana ny tanàna ity vidéo androany ity. Saotra nareo nanaraka hatramin'ny farany. Mbola itoy raha vitako ny montage.